Ny ady gasy dia ireo fomba ety miaro sy misoroka ireo aretina na bibikely mpanimba voly amin'ny alalan'ireo karazany zava-maniry na akora mineraly. Misy karazany ny ady gasy ka isan'izany ny fampivadiam-boly, ny fampifandimbiasam-boly, ny fomba fiasana ny tany, ny fambolen'ireo karazany zava-maniry tsy tian'ny bibikely na mandroaka azy. Mila fantarin'ireo mpamokatra aloha ireo karazana bibikely na aretina mpanimba ny voly mialohan'ny ampiasana ny ady gasy. Ohatra hoe inona aloha ilay karazana bibikely mpanimba voly, ahoana ny fomba fiainany, anaty tany ve, manidina ve, mihinan-dravina ve sa ny tahony, sa ny voany no hohanin'ilay bibikely amin'ny voly. Ka arakaraka ny fomba fiainan'ilay bibikely no hisafidianana ny ady gasy ampiasaina sy ny fotoana ampiasana azy. Tena mandaitra amin'ny ady amin'ny bibikely ny ady gasy ary tena mitsinjo tokoa ny tontolo iainana. Ty ady gasy atao ty dia anisan'ny hoentina misoroka amin'ny kifotsy izay hitantsika any amin'ny raviny ny fambolena. Ohatra amin'izany amin'ny raviny persil, ravina courgette. Ny akora ilaintsika dia apombo malemy. Apombo malemy 2 kapoaka dia rano 10 litra rano madio. Dia alaina ny apombo malemy 2 kapoaka dia arotsaka ao anatin'ny rano 10 litra. Dia avy eo afangaro. Dia avela ilona ao mandritra ny adiny enina. Rehefa tapitra ny adiny enina dia azo ampiasaina avy hatrany, tatavanina dia atao anaty pulve. Hitantsika miavaka amin'izao zao le voan'ilay kifotsy dia izy itony le ampiasana an'ilay ady gasy. Le ady gasy ampiasaintsika le apombo sy rano. Ny ady gasy dia natao hiarovana ny fambolena sy hisorohana ny aretina na ny bibikely. Dia tsara izy raha averina indray mandeha isan-kerinandro na tapa-bolana. Dia mbola tsy nisy biby na aretina amin'ny fambolena dia tsara raha asiana azy. Raha hiady amin'ny olitra sy ny bibikely mpanimba amin'ny volontsika dia consoude 2 kilao no ampiasaina, atao amin'ny rano 10 litra. Tetehantsika majinika tsara ny consoude. Rehefa voatetika ny consoude 2 kilao dia alona ao anaty rano 10 litra. Avela ilona mandritra ny 12 andro izy ary arona isaky ny 2 andro dia saromana tsara. Rehefa ampiasa an'ity consoude ity amin'ny fambolentsika dia rano 2 litra, ranona consoude 2 litra, tapohana rano madio 5 litra. Ady gasy ataontsika ity dia ady gasy mandroaka ny bibikely mpihinan-dravina izay mihinana ny ravina fambolena. Ny zavatra ilaina dia absinthe 1 kilo. Dia tetehana majinika ho toy izao izy. Dia rehefa tetika majinika toy izao dia alona amin'ny rano 10 litra dia alona mandritra ny 5 andro. Afatantsika ny rano 10 litra na 10 zinga. Avy eo arotsakitsika ny absinthe. Dia avelantsika ilona mandritra ny 5 andro alohan'ny ampiasana anazy. Ady gasy ataontsika ity dia ady gasy edina amin'ny bibikely mpihinan-dravina
izay mihinana ny ravin'ny fambolena. Izy ity moa dia mitovy amin'ny fikarakarana an'ilay absinthe ihany ny fomba fikarakarana anazy. Samy ray kilao dia alona amin'ny rano 10 litra izay hoentina mandroaka ny bibikely mpihinana ravina na zany absinthe na ny tanésie. Ty ady gasy ataontsika ity dia ady gasy ety miady amin'ny biby manidina, ny ramerina ary ny olitra. Ny zavatra ilaintsika dia tongolo gasy. Tongolo gasy dia savony gasy. Ny fomba fikarakarana anazy dia voasana aloha ny tongolo gasy. Dia rehefa voavofy dia avy eo totona. Dia ny fatra ilaintsika dia 2 sotro ny tongolo gasy dia alona amin'ny rano 2 litra. Alohan'ny ampiasantsika anazy kikisana ho toy izao ny savony gasy dia afangaro tsara amin'ilay rano. Marihana moa fa ity savony gasy ity no lakôly mandraikitra anazy eo amin'ny ravin'ilay zavamaniry. Dia rehefa levina ilay savony gasy izay vao tapohana amin'ilay ranona tongolo gasy. Mikarakara ady gasy amin'ny voana voandelaka tsika mba hiadina amin'ny olom-panjehy mpanimba ny voly. Dia ny fatra ilaintsika amin'izany atsasakilao na roa kapoaka. Dia totontsika malemy tsara voanina voandelaka. Marihana moa fa voandelaka maina tsara no ampiasaina. Sady mba azo tehirizina izy rehefa maina. Alohan'ny ampiasana azy dia alona indray alina izy. Dia tatavanina tsara hiala amin'ny faikany. Dia 10 litra amin'ny tany indray ara. Anisan'ny fomba azo entina miady amin'ny bibikely ty ady gasy izay atao eto ity. Ao anatin'izany ny merina, ny bibikely mpandrefy, ny bibikely mpihinan-dravina rehetrarehetra. Ny akora ilaintsika dia sakay pilokely, dia molaly, dia rano. Ny fikarakarana anazy dia alaina ny sakay dia totona. Dia afatra amin'ny sotro fihinanana, indroan'ny sotro fihinanana. Dia torak'izay koa molaly atao indroan'ny sotro fihinanana. Dia alaina ny rano 2 litra dia afangaro tsara dia avela ilona indray alina. Dia rehefa ampiasa anazy dia tapohana rano 5 litra. Izany hoe rehefa voatapoka rano 5 litra izy dia lasa 9 litra satria ilay nandomantsika anazy 2 litra dia tapohana rano 5 litra. Rehefa ampiasa anazy dia tsara raha verina isan-kerinandro. Ny 10 litra mahavita tany 2 ara eo. Ny pipianomby vavy dia fomba anankiray mahomby amin'ny famonoana bibikely mpanimba voly anisan'izany ny varangam-bitsika. Fomba azahoana an'ilay pipianomby zany dia atao mipatana tranony dia efa misy lavaka kely efa vohomanao fanangonana an'ilay pipianomby eto. Rehefa voaroaka izy dia apetraka amin'ny alokaloka. Dia afaka 5-10 andro dia tapohana rano mitovy anazy dia azo ampiasaina. Fomba tsotra
mahomby nefa tsy andanimbola no sady tsy manimba ny tontolo iainana ny fampiasana ny ady gasy koa entanina isika mpamokatra mampiasa azy.